Ke ira lua rea, halefa ina ni rato.
fiadian'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra fiadiantsika kristianina, fiadiana inona noho ny aminao ary avy aiza. Atolotra anao tsy ho ela fiadiana iray isan-kerinandro. Horonan-tsary fohy hivoaka isan-kerinandro mikasika ny fiadian'Andriamanitra. Ampitombona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Izy izay nanomana hatry ny ela ity fotoana ity, izy izay ivony ity fionantsika ity. Izy no niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ilay nitondra ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fatiny amin'ny ota fa ho velona amin'ny fahamarinana kosa, ho amin'ny lova tsy mety simba, ho amin'ny lova tsy mety maty. Izy no niteraka antsika indray noho ny habeny famindram-pony. Noho izany ianao dia taranaka voafidy, ianao no fanjakam-pisorona, ianao ny firenena masina, ny antom-pisinao dia natao ho fiderana ho azy. Ndao ary ho asandratsika izy androany, ndao ho apetraka atsika amin'ny fitoerana izy androany, satria izy no mpanjaka ny mpanjaka, izy no tompo ny tompo, izy no andohaliany lohalika rehetra. Izany no nifidianany ianao, izany no niantsony ianao mba hijoro tsy homenatra ho azy. Koa mifalia, miravoravoa, asehoy fa olona afaka anao, olona manana fiainam-piderana amin'ny mombanao rehetra. Ho masina ianareo satria masina hoy ny tompo. Masina ny tompotompony maro, mendrika azy ny dera sy Lazaro ny voninahitra. Mahery ny Andriamanitra tompotompontsika. Hanandratranao aho ry Andriamanitra mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho, sy idera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe ny tomboka tokony ho deraina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazana. Tompo, mideranao ny asanao rehetra, ary misaotra anao ny olonao masina. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahefanao. Amen. Sotran'i Jesosy indraitsika tonga amin'izao ny fanarahantsika andohalika ho an'i Madagasikara. Ary tena misaotra an'Andriamanitra satria tena mihaino vavaka izy. Mampahery antsika tsirairay avy ihany koa aharitra ao anatin'izao vavaka fandalehana isan-kariva zao. Fampahery tsika mba aharitra ao anatin'izany vavaka izany. Mankasitraka ny olona rehetrarehetra zay mandefa ny vidéo na ny audio amin'ny vavaka malagasy rehetrarehetra, dia mbola manentana antsika ihany raha terem-po ianao andefa ny vidéo na ny audio ny vavaka ataonao foy iarahantsika mivavaka amin'ny malagasy rehetra, dia alefaso amin'ny mail hiakamafy@gmail.com zany. Androany tsika dia hiaraka hivavaka amina malagasy maro eran-tany. Dia
mankahiry antsika rehetra hitoetra ao anatin'ny fanatrian'Andriamanitra amin'izao ary hiaraka iombavaka isika malagasy. Ampifaliana ry havana malala no hiara-banantsika rehetra ny mitoerana izay misy antsika any ary manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho aminao sy ny ankonanao. Isaorantsika lehibe ny Tompo ry havana raha mbola nomendray izao fotoana izao ahafahantsika miaraka miombavaka. Hoy ny voasoratra ry havana any amin'ny Salamo 7:120 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ity no andro nataon'i Jehovah, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Amen. Ndaontsika amin'izao fotoana izao hanantona an'Andriamanitra amin'ny fo falifaly, amin'ny fo ravoravo ary amin'ny tarehy miramirana. Ry havana, manana ianao etaeta hoe hiaona amin'Andriamanitra androany. Hoy ny voasoratra ry havana hoe misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Ndaontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika amin'ny fotsika manontolo, amin'ny saintsika manontolo fa aza atao fahazarana fotsiny ry havana eo amin'ny vava fa tena atao virenao any anatinao any mihitsy hoe misaotra an'Andriamanitra ianao. Miaraka hivavaka tsika. Ry Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Mideranao, mankalazanao, manome voninahitra ny anaranao indray izay Tompo noho ny fitiavanao sy ny famindraponao. Mbola nazahoanay izao fotoana izao indray ahafahanay miray saina, ahafahanay miombam-bavaka, ahafahanay manantona anao. Misaotra anao izay Jesosy noho ny fikolokoloanao amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fitahiana mahatretrika izay omenao anay tsirairay avy. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay miseho sy nitranga tamin'ny fiainanay. Eny fa nansoana ny ratsy Jesosy dia hisaoranay ianao izany satria ianao nefa niteny fa misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy ho anareo dia hisaoranay ianao ny zavatra rehetra Tompo. Hisaoranay ianao ny valim-bavaka izay efa nomenao ary mbola hisaoranay ianao ihany koa Jesosy ny valim-bavaka izay efa homaninao. Fantatra Jesosy fa Andriamanitra mpiaino vavaka ianao ary mamaly vavaka. Tompo apetraka feno ampelantananao indray izao androm-bavaka izao fotoana iarahana izao indray Tompo. Ianao Jesosy malala no anatrika anay tsirairay avy any tokantrano any. Aoka tena hanana fifatohana, fifandraisana feno avy aminao izay Jesosy ka tsy ho verimaina izao fotoana izao Tompo fa mba hiseho amin'ny voninahitra ao aminay tsirairay avy Tompo malala. Dia apetraka feno ampelantananao Tompo ny fotoana rehetrarehetra Jesosy dia mitenena Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka izay asandratra ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no ametrahanay sy angatanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Tompoandriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitra, tompony rehetra sy ny fanapahana rehetra ary mihazona n'ity izao tontolo izao ity amerin'ny tana maherinao ianao. Mideranao tokoa izay Tompo ary mankalaza ny anaranao fa lehibe loatra tokoa tompony anara maherinao ary amin'izao fotoana izao Tompo dia mitondra mbavaka an'ireo kristianina rehetrarehetra eto anatrehanao. Ny etaeta amin'ny fonay Jesosy eo dia izay kristianina rehetrarehetra mba tena hoe hifatoka tanteraka aminao na inona zavatra mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ianao Jesosy eo no tokonay, ianao no fanantenanay ary ianao Jesosy tena hoe ameno ny fonay, ameno ny fisainanay, ny herinao sy ny fahalebiazanao no hisandratra ny anatinay ihany Tompo ary raha mijery any fonay ianao Jesosy dia fo voadio ny ranao, fo
feno finoananao, fo feno fahatokinanao ary fo feno fanantenananao amin'ny zavatra rehetra Jesosy eo no hitanao aty anatin'ny fony kristianina rehetrarehetra. Ka na inona zavatra mitranga eto amin'ity fiainana ity Tompo dia izay Jesosy eo mahery foana satria ianao Tompo no herinay ary ianao Jesosy eo no tokonay ary tsisy zavatra Tompo hoe ho lehibe noho ianao Tompo aty anatin'ny fonay fa tena hoe iakohaka tanteraka eo anatrehanao ary toko tanteraka aminao Jesosy eo ny tsirairay avy ary izany hery izay omenao anay izany Tompony entinay indray mampahery an'ireo zarehetra mety kivy Tompony izao fiainana izao dia mankasitraka anao Jesosy Kristy Tompo fantatra efa miasa ianao amin'ny fotoana rehetra ary miainao anay koa ianao Tompo dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ilay efa mifidy anay, ilay efa tia anay ary ilay efa namonjy anay no iarahanay manandry hatramin'izany vavaka izany dia mankasitraka indrindra raha eo. Amen. Mbola iara ivavaka isika tompoko, Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izay raha mbola nomenao fotoana fanavavaka ho an'ny tany razanay. Tompo, fantatrao tsy fandriampahalemana misy ao amin'ny firenenay noho ireo asan-dahalo, ny mpamonin'olona sy mpangalatra. Soko Jesosy malalo mangataka izay mba hikasianao ny fony izy ireny, mba ho tsapany tokoa fa ratsy ny zavatra ataona. Sokafo ny maso-panen'i Jesosy ka mba hiova fo izy ireny ary hiverinao indray. Ianao nefa ny teny hoe fa mimo zava-magaga izay tsy hain'i Jehovah. Tompo hainao ny zavatra rehetra, ianao Tompo mahay manova azy ireny. Dia iangan'i Jesosy malalo mba ho tany izy fandriampahalemana milamina firenenay. Dia amin'ny anaranao masina Jesosy Kristy Tompo malalo no afana mangataka sy mametraka izany vavaka izany dia voninay hatrany amin'ny avindrindra anareny Jesosy eo. Dia iaraka hivavaka ho an'ireo filoham-pirenena sy ho an'ireo manam-pahefana rehetra tsy misy ankanavaka. Iaraka hivavaka isika, eny ry Andriamanitra iray be fitiavanao, mifono aminao izahay raha misy tsy fanatanterahana nataon'izy ireo ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mamindrafo ianao ary mamela ny elony, mangataka ny fanahinao masina hanolo-tsaina, hanindro fon'izy ireo, hanala ny tsy fahamarinana, fankalana, tsy fitiavana ary hanaova ny fon'izy ireo ho tonga fo vaovao. Ary ianao Jesosy no anjaka tanteraka ao aminazy. Ary ny firenenay dia ho firenena matahotra anao vahoaka rehetra ao aminy. Ary anaiky ho tarito ny fanahinao masina tanteraka izy ireo ary anjaka ao aminazy ianao ho entiny hampandrosoana ny firenena malagasy. Ary izany firenena izany dia tena hoe firenena lavitry ny kolikoly, lavitry ny tsy fahamarinana rehetra. Ary tena hoe firenena anjakan'ny Jesosy Kristy, anjakan'ny fahatahorana anao tanteraka. Eny Jesosy io ary mangataka aminao izahay mba tena ianao no hiara-dalana aminazy ireo hatrany, na iza misy azy ireo, ary ninona nataony dia ianao irery ihany no anjaka tanteraka ao aminy. Ary ny andro-trisa rehetra izay mbola omenao azy Jesosy io dia ho atokany ho anao irery ihany. Ary tena hoe ho reharehan'ny malagasy rehetra fa tena manana filoha tsara izahay hitari-dalana anay, hanova ny malagasy rehetra, hanova ny firenena malagasy. Eny Jesosy io ary tena hoe hatsapa ihany koa fa raha tsy ianao miasa
dia zava-poana ihany ny zavatra rehetra. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy no metrahako izany vavaka izany. Misaotra indrindra Jesosy io. Amen. Rabevitio misaotra anao izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra tompo fa mbola afaka miara-miombavaka eto anatrehanao sy miankohaka ary mandohalika tompo izahay vahoaka malagasy rehetra amin'izao fotoana ankehitriny izao. Tompo te hitondra feno am-pelantananao izahay momba tanora rehetrarehetra tompo, satria maro Jesosy namanay izay mbola voafatoko ny fiainan'izao tontolo izao, mbola variana sy sondriana ny amin'ny rendrarendra sy ny zavatra mandalo tompo, ary mangataka nindra fonao tanteraka izahay hiasa amin'izy ireny ianao, ary antso Jesosy ny tsirairay avy mikasika ny fonony namanay ianao, ny tanora malagasy rehetra tsy ankanavaka Jesosy Kristy, satria verana izahay raha tsisy anao aoka tompo tena hoe ampiasa ny fahatanyrano ny tsirairay avy amin'ny fifaliana, tena hoe amin'ny sitraponao Andriamanitra, ary andeha araka tokoa ny hoe ho mpianarana ho an'ny mino izahay tompo amin'ny zavatra ataonay rehetra, tena ampiasa ny herinay araka ny sitraponao, ampiasa ny herinay amin'ny zavatra tsara rehetrarehetra ny fahatsaranao Andriamanitra, dia tena miasa feno aty anatinay tompo, malalanay maro ihany koa amin'izao fotoana ankehitriny izao tompo ny tanora tsy anasa, tsy ny tanora ihany Jesosy fa maro mihitsy ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahasahiranana, sahirana, tsy mananasa very asa, mamindra fo tompo, ary miasa ianao miantraha ny amin'ny vahoaka malagasy tompo, jereo manokana ireny kamboty, ireny mpitondra tena ireny izay ao anaty fahasahiranana tanteraka tompo, ao anaty fantrana lala, dia jereo amaso-pitiavanao ary amindra fo tanteraka tompo, hiasa amin'ny firenenay ianao hikasika ny fony malagasy namanay ianao tompo, mba tena andeha tokoa izay amin'ny fifaliana raha toky anao Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Dia misaotra tompo fa fantatray fa mihaino vavaka sady ianao ary mamaly an'izany vavaka izany, ka voninahitra dia atolotra ianao mandrakizay dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Jesosy Kristy ampanetretena am-pifaliana lehibe anao, nantonana seza fiandriananao hatrany amin'izao fotoana izao Jesosy. Tia metraka ny tanora malagasy eo am-pelantananao Jesosy. Te hisaotra anao satria amin'izao fotoana izao dia manoloana manodidina anay na anatin'ny réseaux sociaux dia hita Jesosy hoe betsaka ny tanora izay efa nokasihan'ny fitiavanao, betsaka ny tanora izay efa angoninao Jesosy ho miara-mila, ho fitaovana mahatoky eo am-pelantananao hanohy ny asa izay efa nataonao tamin'ny anao tety ambonin'ny tany. Jesosy Kristy tehiriza aty anatin'ny fonay ny finoananao, tehiriza aty anatin'ny fonay Jesosy ny fitiavana izay efa nomenao anay, ary tsy ho kivy, tsy ho ketraka izahay Jesosy, tsy ho reraka fa haritra hatramin'ny farany, satria ianao nefa niteny fa izay maharitra hatramin'ny farany novonjena, ary rehefa ho avy ianao Jesosy dia ampifaliana nandraisanay satroboninahitra izay efa nomaninao anay Jesosy Kristy, ary manoloana manodidina anay, manoloana ireo dia mbola tsy mino anao Jesosy, dia tena ho vavolombelonao izay ianao no hita aty anatinay, na amin'ny fiteninay, na amin'ny fietreretanay, na amin'ny asa, na amin'izay alian'ny tongotra na atao ny tananay tompo, dia tena hoe ho vavolombelonao izay, ary tena hoe anatona anao ny hafa tompo amin'ny lalanay, tena hoe ho fitaovana eo am-pelantananao izay Jesosy. Dia amin'izao fotoana izao ihany koa Jesosy dia betsaka ny tanora izay miaina ao anatina dépression, miaina ao anatina alahelo, miaina ao anatina anxiété sociale, anxiété ara-bola, anxiété momba ny ho avy Jesosy Kristy, kasio amin'ny fitiavanao izy ireny, kasio amin'ny fiadananao izy ireny, aoka ho tsapana izy ireny, sokafo ny masom-panahy tompo, fa tsy ny sigara, tsy ny toaka, tsy ny fijangajangana, tsy ny filibana no ahitana fiadanana, fa ao aminao rery ihany. Hiasa amin'ny fiainam-panahy tanora malagasy rehetra ianao amin'izao fotoana izao Jesosy, ampinoninay, ampinono izany. Ary izahay tanora Jesosy dia tena ho azo nambolenao Andriamanitra ho fampiseho amboninahitra, azo ny fahamarinana nambolenao Andriamanitra ho fampiseho amboninahitra, tovinao aminay izany. Dia misaotra Jesosy Kristy fa efa eo am-pelantananao ny valim-bavaka, efa eo am-pelantananao izany rehetrarehetra izany, ho anao ny voninahitra Jesosy, mankasitraka, mankatelina. Amen. Love
Jesosy mbola misaotra anao zay fa mbola nomenao famindraponao zay. Misaotra eny amin'ny fitiavanao isan'andro Jesosy malala dia ankehitriny zay mivavaka manokana ho an'ny fampianarana ao Madagasikara Jesosy na ny amin'ny ambaratonga ambony zany Jesosy na ny primaire na ny école miankina na tsy miankina Jesosy dia apetraka feno tananao Jesosy ny fampianarana ny zaza malagasy ao Madagasikara. Ianao no anendry an'ireo mpampianatra rehetra ary hanome tolo-tsaina mandrakariva azy ireo satria ianao ny tompon'ny fahalalana rehetra. Dia apetraka feno tananao Jesosy zany vavaka zany ary ny fisehoan'ny fahaizany ankizy dia mba ho voninahitry ny anaranao rehetra ihany Jesosy malala. Dia misaotra Jesosy. Amen. Ry Andriamanitra rainay io, mbola misaotra anao zahay fa mbola nomenao zao fotoana izao ahafahana mifampitondram-bavaka ny samy malagasy. Ankehitriny zay Jesosy io dia mitondram-bavaka ireo izay mbola tsy mino, ireo izay mbola tsy voakasika ny antsonao. Efa impilo moa ianao nanambara taminay ny mahampanjaka anao, mahatompo ny tompo anao. Nefa izahay dia minimikipy minitsy mijery izany fahalebiazanao izany akory. Kristianina anarana nefa mifanenjika, mifampitsikery ary indraindray manome fanafitohinana ny namanay. Tsy sitraka ao zany Jesosy mitondram-bavaka izahay ankehitriny ny fitondrantenanay tsirairay avy izay mbola tsy mino sy tsy mahatsapa n'izany fahatsaranao izany. Izahay malala fa asanao madiodio ny mikasika sy ny manovanay tsirairay avy. Ianao rery ihany no afaka mampiovanay, afaka manovanay amin'ny fahatsarana rehetra. Mbola fotoanana izao ary tena mbola miainana misaotra Jesosy izany indrindra no hitalaonay aminao. Mba hikasianao ny fonay ny fanahinay tena hoe izay mombanay raha manontolo. Kasio Jesosy kasio mba homendrika anao. Kasio mba tena hitodika aminao, hiverina aminao. Ary aoka ho tsapanay mandrakariva ilay fitiavana izay efa nasehonao anay hatramin'ny taloha indrindra. Ary izany fitiavana voalohany izany Jesosy raha sitraka tiana hiverenana. Ireo fitiavana izay nahafantaranay ianao hatramin'izay. Satria ianao tokoa ilay Andriamanitra fitiavana izay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ianao anie hanala ny tsy finoana rehetra ty anatinay. Ianao anie hanala ny faharatsiana rehetra izay mbola firorohotsaina mety manakana anay tsy hino anao. Izay mbola firorohotsaina mety hampiembotra anay. Sokafo ny masonay ahita ny fahatsaranao. Raha ianao hanala izay sapatsapana rehetra izay tena hoe androkazo rehetra manelingela amin'ny masonay mba hahitanay ny fahalebiazanao, hahitanay ny fahatsaranao. Mba tena ho tsapanay tokoa fa tena Andriamanitra mahagaga ianao izay miasa amin'ny fiainanay isan'andro izay efa niasa hatramin'izay ary mino izahay fa mbola hiasa hatrany. Ampianaro izahay tsy fanometsiny, ampianaro izahay tsy fampitsara. Fa aoka ianao Jesosy io tena hiasa ty anatinay ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iara hivavaka isika. Voninahitra ho anao raha io, voninahitra ho anao Jesosy io, voninahitra ho anao fanahy masina. Misaotra indrindra Tompo malalo raha mbola iray saina indray amin'izao fotoana izao hitondram-bavaka an'ireo voafonja ao Madagasikara. Fona ho azy ireo tsirairay avy izay Tompo malala, na ho an'ireo rehetra navita heloka izany na ho an'ireo ihany koa ireo voaendrikendrika izany. Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra mpamindra fo ianao, manana lalana hiverana azy ireny tsirairay avy ianao. Misy an'ireo mpanomponao Tompo malala izay manao ny asanao any amin'ireny toerana ireny. Ny teninao izay toriana any amin'ireny toerana ireny Tompo malala, aoka mba tena hombany ny fanahy masinao, hombany ny herinao, ka tena hitondra fanafana Tompo, hitondra famonjena, hitondra fiovana,
mitondra fanasitranana, mitondra mbavaka manokana ihany koa Tompo ho an'ireo rehetra voaendrikendrika amin'ny eloka izay tsy nataony akory. Ianao ilay Andriamanitra marina, mpitsara marina ianao. Ka fanahy masinao tena hiditra tsetra amin'ny atsipiriany izany, hanokatra lalam-panafahana ho azy ireny ianao. Andriamanitra, hainao ataony zavatra rehetrarehetra, petraka mbavaka aminao ireo voafonja tsirairay avy ireo. Tondra mbavaka ihany koa Tompo malala ho an'ireo mpitsara isana ambaratongany any amin'ny toerana izay misy azy ihany, fona ho azy ireo tsirairay avy ihany koa Tompo malala. Ao ireo mbola voafaritry ny kolikoly, ao ireo voafaritry ny fitiavam-bola, ianao no tena hoe hikasika azy ireo, ary tsy hay ao anatin'izy ireo Tompo ny fatahorana anao, mba tena hanana fatahorana anao izy Tompo, ka tena andeha amin'ny famarinana eo anatrehanao izany. Raisaina ihany koa Tompo malala amin'izao fotoana izao, tondram-bavaka an'ireo rehetra izay voafaritra amin'ny ara-panahiny izany, ary ireo voafaritra ihany koa amin'ireo zava-mahadomela, voafaritra amin'ny fisotroana Tompo malala, mifona ho azy ireny tsirairay avy Tompo malala. Ao ny voasoratra hoe fa raha ny zanaka no hanafaka Tompo dia ho afaka tokoa izany. Ahana ny famatorana rehetra izay mamatoparitra azy ireny amin'ny anaran'i Jesosy. Afindra ny fahamaizina izy ireny ho any amin'ny fahazavana. Ianao no tena hiasa mahery, tononona ny fanafahana ao amin'ny sainy ao, tononona ny fanafahana ao amin'ny fony ao, tononona ny fanafahana ao amin'ny fony amin'ny fiainany manontolo izany. Ianao no tena hiditra tsetra izany. Fanahy masina ho taomy izy ireny hanompo anao izany vavaka izany Tompo, dia hoentiko eo anatrehanao ary atao amin'ny anaranao irery ihany Jesosy malalo. Amen. Andriamanitra, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary mbola nofidianao indray afaka hitondram-bavaka ho an'ny firenena malagasy sy ny mponina rehetra ho aminy. Misaotra Jesosy malala fa nomenao andraikitra ary nosokafanao mivavaka hitondram-bavaka ho an'izy ireo tsirairay avy. Fa eto Tompo dia mangataka aminao manokana ho an'ny faritra Antsimo, izay hitanao tsisy miafina aminao ny zavatra misy any amin'izany toerana izany, dia ny ahitany tsy misy rano Jesosy malala na hosotroana aza. Eny ny fambolena izay ataon'izy ireo dia tsy zarizary, tsy misy vokatra ho raisin'izy ireo satria hitanao tsy fisian'ny orana fa maina ny tany Jesosy. Ka mangataka ny famindramponao mitanondrika tapo-tongotra ao amin'izao ora sy fotoana izao, ary tsay amin'izy ireo ny famindrampo sy famelan-keloka avy aminao, ary omeo ranon'orana izy, omeo izy Jesosy na dia rano hosotroana aza, fa mangetaheta izy ireo mijaly ny vahoakanao ary miteraka fimonomononana ho an'izy ireo tsirairay avy izany. Ka mangataka ny indrafonao Tompo, mamindrafo aminay tsirairay avy ianao, mamelany elokay. Aza ny fahotana vitanay no jerena, aza ny faratsianay Jesosy no jerenao, fa meteza ianao iaino ny fitarainako, meteza ianao hamono varavaram-ponao ka hanokatra indray ilay lanitra, ka handrotsaka ny ranon'orana mba hamando ny tanin'izy ireo tsirairay avy, ka ny fambolena rehetra izay ataon'izy ireo ane dia ho hisy vokany avy zato eny, ary ho ravoravo aminao ny fony, ary ho fantany fa ianao ilay Andriamanitra velona tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Misaotra indrindra Jesosy, mamerina ny tera sy ny laza ary ny voninahitra any aminao, fa mendrika ianao ary mandrakizay ny famindramponao. Misaotra raha eo. Alleluia. Amen. Mbola rakay vavaka isika. Andriamanitra, mbola velom-pisaorana anao mandrakariva izahay noho ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny famindramponao. Ankehitriny izahay dia te hitondra ireo malagasy rehetra tsy ankanavaka izay tsy mipetraka ao Madagasikara Tompo, fa mitady ravinahitra ny ivelany. Jesosy Tompo, ianao no mahafantatra ireo antony maro isan-karazany mahatonga an'izy ireo tsy any Madagasikara. Ankehitriny izay dia mametraka feno fiainany tsirairay avy Tompo eto am-pelatananao. Ny firenena mandray ny malagasy rehetrarehetra Jesosy manerana an'izao tontolo izao. Ingene Jesosy ireo malagasy
mba tena ho jiro anazahava ny manodidina anazy, ary tena hoe isaorana ianao satria ny malagasy Tompo dia nataonao ny paritaka eran'izao tontolo izao. Ireo tanora Tompo tononoko manokana eto anatrihanao izay mipetraka ny ivelany ny mba ahaizany mitondra tena hifanaraka amin'ny sitraponao, ka tena hanompo anao Tompo malala. Ekena hoe sarotra izany miaina Jesosy lavitra indray aman-dreny, fa ianao ne Jesosy no ameno ny banga rehetrarehetra dia aoka izy ireo tsy vily lalana fa tena hoe hizotra any aminao mandrakariva. Ireo manana tokantrano ihany koa Tompo malala, ny fiadananao sy ny fahasoavanao ane momba azy ireo mandrakariva, ary indrindra Tompo hitombo finoana ny tsirairay avy, hitombo fahasoavana ao aminao. Dia mankasitraka indrindra Jesosy Tompo ny amin'ny fandraisana an-tanana ny fiainan'ny tsirairay avy, dia soniavina amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Misaotra Jesosy Tompo. Amen. Misaotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny fotoanantsika androany, dia mankasitraka ny anareo rehetra izay nandray anjara, mbola ito hiara hivavaka foantsika, hifandray tanana foantsika, hiara hivavaka mandra-pahitantsika ny Olandro misokatra io. Mbola mampatsiahy antsika foana, manentana antsika hitohy amin'izao vavaka isan-kariva izao. Mbola manentana antsika mbola andefa ny videona, ny audio ao amin'ny mail Hiaka Mafy Fiderana@gmail.com. Dia mbola mampatsiahy antsika ihany koa fa tsy voatery rehefa tafiaraka ihany eto ihany no mivavaka mivaly, fa na aiza toerana misy anao dia apresianay ianao hivavaka, hiaraka hivavaka ny amin'ny valo. Dia mankasitraka ihany koa ny radio RVM ho an'izay namantsika na havatsika tsy manana Facebook na YouTube, dia ampirisiu koa izy anatrika iaino ny fandarana ny vavaka isan-kariva amin'ny valo amin'ny radio RVM 106.8 ny Madagasikara. Misaotra Tompo dia hotahin'Andriamanitra sika menakavy, hotahin'Andriamanitra ny tokantranonao. Ny fiadin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra fiadintsika kristianina, fiadina inona noho ny aminao ary avy aiza. Atolotra anao tsy ho ela, fiadina iray isan-kerinandro. Horonan-tsary fohy ivoaka isan-kerinandro mikasika ny fiadin'Andriamanitra.